faly indray miaraka amintsika rehetrarehetra androany miaraka hianatra ny tenin'Andriamanitra tsika ny zavatra resahantsika amin'ity anio ity hoe mijoro manoloana ny tsindry mijoro manoloana ny tsindry tsindry na hoe pression zany ny tegnenantsika azy fa ataontsika amin'ny teny malagasy hoe tsindry andao aloha hivavaka dia resahantsika tsara izay avy eo. Andriamanitra ray feno fisaorana anao zay ny amin'ny fotoana sarobidy omenao anay mipetraka ato anatin'ity toerana ity noentinao eto izahay satria ianao te ampahery anay te hiresaka aminay te hizarany taridalanao tianao andehananay mba hahatonga anay tafajoro tsara manoloana an'izay zavatra miseho rehetra manodidina anay ho tena tafajoro amin'ny mampino kristianina anay eto amin'ity tany misy anay ity. Tompo milanao tanteraka izahay milanao manazava ny any anatinay ihany mila anao zahay mampiseho anay hoe zao ny tokony ho lalanay manadio ny aty anatinay aty koa izany teninao zany dia mitenena aminay tsirairay me fifantohana re zahay ahafanay mandray tsara izay ambaranao aminay anio amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mijoro manoloana ny tsindry ny zavatra mazava aloha dia ity hoe samy mireconnaître an'izay tsara mihitsy tsika rehetra tena hoe miaina ao anatin'ny tontolo feno tsindry tsika senao miaina ao anatina tontolo feno pression samihafa. Jesosy raha teo moa ny teny any amin'ny Jaona toko 4:20 any anjiny 7:30 milaza tsara izy hoe efa nampiomana mihitsy izy hoe ety amin'izao tontolo izao ny ahitantsika fahoriana ny dikany mila misaina tsara aloha tsika hoe dikany hoe kristianina tsy hoe akory hoe milamina be ny fiainana indraindray tsika mantsy rehefa mitory amin'ny olona na hitorian'ny olona momba an'i Jesosy dia indraindray ohatrany hoe mivavady milamina daholo ny fiainana fa tsy za mihitsy le izy samy mahita mihitsy tsika hoe ohatrany arakaraka ny vavahana ary ny ohatry ny voamaika tsy haina hoe ahoana filaza azy idiran'andro ve sa hoe ahoana tena misy vesatra mihitsy le fiainantsika na vesatry ny aretina samihafa ny fiainana mafy ny ady isan-karazany any amin'izao tontolo izao manavesatra antsika izany fa mahita koa tsika hoe ny tontolo misy atsika mihitsy koa dia misy pression akoatra ny fiainana tsotra izay efa sarotra be dia ny tontolo misy atsika mihitsy koa tena misy zavatra mipresse atsika manodidina atsika mahatsiaro any amin'ny bokin'i Daniel mbola resahantsika tsara moa zay rehefa avy eo amin'ny Daniel toko 7 nisy fotoana le mpanjaka Nebokadnezara mihitsy no nanisy didy hoe tsy maintsy miekohaka amin'le statue be nataony ary izay tsy miekohaka rehetra dia enjehany daholo misy pression ohatran'izany tamin'ny fotoan'androny taminazy dia ohatran'izay koa misy pression ohatr'izany koa amin'ny fotoanantsika ankehitriny hoy koa ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaona voalohany toko 2 hoe ary amin'ny andinin'ny 9:12 hoe ety amin'izao tontolo izao le zao tontolo izao iainantsika misy an'le filanofo le filany maso le rehaka izao fiainan'izao zany rehetrarehetra zany koa mipresse atsika indrindra fa hoe kristianintsika dia fantatritsika hoe misy zavatra tsy azontsika atao tsy tokony ho ataontsika dia mipresse atsika ny anaty saintsika izany. Hoy koa Ramony Jakoba toko 4:1 mafy be le tenin'Andriamanitra ao miteny hoe ormpisitaka mpijangajanga hozy izy tsy fantatrareo nga fa fandrafinan'Andriamanitra fisaka izany amin'izao tontolo izao nefa tsika ato amin'izao tontolo izao dia lasa micrée pression amin'ny fiainantsika izany. Ny vesatry ny fifandraisana samihafa ihany koa asa ianao raha namarika an'izany fa misy fotoana tena io fifandraisana io mandreraka be rehefa le olona miara-miaina aminao manahirana tsy hiara-miaina tsara dia mavesatra le izy fa surtout koa rehefa mandeha amin'ny fiainantsika dia mahita hoe rehefa miaina maha-kristianina tsika dia mahita hoe ary maninona ary any ohatrany tsy tia ny hafa fa ny tompo Jesosy efa nampitandrina antsika an'izay mihitsy any amin'ny Jaona toko 5:12 izy miteny an'izany any amin'ny andinin'ny 9:12 sy ny 9:20 hoe ho alan'izao tontolo izao tsika
satria jesosy efa halan'izao tontolo izao mbola veriny ihany zay any amin'ny jaona toko 7:10 andinin'ny 4:10 zavatra misy mihitsy ihany koa zany tsy indry any sy vesatry ny fiainam-pifandraisantsika samihafa dia lalina koa tsy ny zavatra eo ivelany ihany ny mampisy pression amin'ny fiainantsika fa ao anatintsika ao mihitsy koa tsaronao ve le tenin'ny Paoly apôstôly any amin'ny Romanina toko 7 le itenenan'i Paoly manomboka ary amin'ny andinin'ny 4:10 ary Paoly milaza hoe fa ahoana ary za ty tsy le zavatra tiako atao ny atao tsy le tsara tiako atao ny atao atao anatiko ihany ny anao ny tsara fa ohatrany tsy mety mihitsy dia hoy mihitsy moa Paoly mamarana azy any amin'ny andinin'ny 7:20 zay ve Paoly amin'ny Romanina toko 7 miteny hoe tena olo mahantra mihitsy izy ary ny amonjy amin'ity tenan'ity fahafatesany ity any amin'ny Galatiana moa Paoly mbola miteny ihany koa amin'ny Galatiana toko 5:7 hoe misy ady zay mihitsy ngely rehefa kristianitsika misy ady ato anatintsika ato le adiny le nofo sy le fanahy pression koa zany raha avako pression koa zany dia fantatritsika tsara koa ny teny fa tsika senao dia tena ao anatina perpétuel combat spirituel misy ady ara-pana tenenin'ny Paoly any amin'ny Efesiana toko 9 hoe tsika tsy mitolona amin'ny foaman-dra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana izao fahamaizina izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ndikany zany rehetrarehetra zany maneho amintsika hoe tena ao anaty ady mihitsy tsika senao fa maninona ary zany ataon'Andriamanitra miaina an'izany tsika fa maninona raha mba tonga dia mba lamindamina kely nefa sady hoe fitiavana hoy ny Andriamanitra dia fa maninona ny ampiainany an'izany tsika senao ao amin'ny Petera voalohany ao toko voalohany andinin'ny 6 sy 7 ahitantsika taratra tsara fa io Andriamanitra tsika tsy manaonao foana mihitsy raha mampandalo ady mamela ny pression anodidina atsika zao tsara ny teny ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany andinin'ny 6 sy ny 7 raha sy movakiko aminao zay teny zay hoy le voasoratra hoe izany no iravoravonareo na dia ampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samihafa azy nareo raha tsy maintsy isy zany mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voaza-toetra tamin'ny afo aza dia amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy ho faita zany ty Andriamanitra ty mitsinjo tsara hatrany ilay fotoana isehoantsika manoloana an' Jesosy zay mahatonga antsika mbola eto ambonin'ny tany eto manomana an'izay fotoana izay ny tompo ho avy izay fotoana izay amin'ilay fotoana hiampitantsika ny mandrakizay zay tsy fantatritsika hoe roviana amin'ny fahafiry-taonantsika na amin'ny fotoana hahatongavan'i Jesosy ety ambonin'ny tany tapitra le film eto ambonin'ny tany mila miomana antsika fa tsy fantatritsika izay fa zao fotsiny tenen'ny tompo amintsika hoe omaniny amin'izay fotoana izay kay tsika mba rehefa tonga izay fotoana izay dia pura tsara tsika sianao azonao tsaina moa zany kay zavatsoa be mihitsy ny zavatra ataon'Andriamanitra satria le finoantsika dia ohatrany hoe volamena azonao tsara zany volamena zany volamena tena sarobidy be fa rehefa tiana ho purifiena ho diovina tsara ny volamena dia ampandalovina amin'ny afo izy raha afaka aitsika loatra zany dia ohatra zany mihitsy koa zany kay moa tsika senao ty le antony fa maninontsika ny avelan'Andriamanitra tsy hoe ratsy fanahy izy sanatry dia sanatry fa zava-dehibe any mihitsy hoe voadio tsara purifie tsara ilay tsika vonina tsara manoloana vonina tsara amin'le hanatrika anazy hanatrika an' Jesosy hoy tsara izany amin'ny Efesiana toko 4 hoe miamanahaka an' Jesosy isan'andro tsika hitanao ny zavatra ny volamena authentika tsara tena volamena no rehefa ampandalovina afo dia lasa me pura me madio fa ny zavatra ankositra ny fetsotsika gasy azy ankoso-bolamena rehefa ampandalovina amin'ny afo iny ankositra iny dia levona any dia hoy aminao ty ampaheranao mihitsy hoe fahasoavana kay le pression ndraindray mantsy ianao vao misy pression fa
fararemotra be ohatran'ireny fa jereo tsara io tenin'Andriamanitra io hoe zany no iravoravonareo na dia ampalelovina vetivety ary nareo ankehitriny mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahn-toetra ny finoanareo azonao moa zany isaky mitonga zany ny fizahn-toetra isaky mitonga ny zavatsarotra nge zany fizahn-toetra zany au lieu de mifararemotra ianao de eo foana ianao tonga de oe ay ve fiderana sy fankalazana ary voninahitra indray ty afa mihitsy rehefa zay ny fomba fisainanao hiatrehanao azy andrasy loha fa mbola misy teneniko anao koa hoe fa maninona no avelan'Andriamanitra mipotra amintsika miseho amin'ny fiainantsika le fahasarotanao amin'ny Lioka 7:10 misy tantara mahafinaritra kely ny tenenan Jesosy fanoharana nataon'i Jesosy ty Lioka 13 ao amin'ny verset 7-9 tsika no mijery Lioka 7:10 andininy 7-7 teneniko anao kely aloha le ho anoloana hoe andininy 9 zany hoe ny fanoharana nataon'i Jesosy misy olona ozy izy nanana aviavy nambolena teo amin'ny tanim-boalobony de rehefa nambolena teo izy de nakeo izy nambolena teo amin'ny tanim-boaloboka zany le aviavy de tonga le tompony hitady vota am'le izy fa tsy nahita mihitsy ozy izy zany hoe efa 3 taona zay zany le hitantsika manomboka eo amin'ny verset 7 eo hoy izy tamin'ny mpamboatra hoe indro efa 3 taona zany tonga nitady vota amin'ity aviavy ty fa tsy nahita ka pao io fa maninona io ny manimba ny tany fa le mpamboatra namaly ka nanao tamin'le tompon'le tanim-boaloboka hoe tompoko avelao ihany amin'ity taona ty io mandra-piadiko manodidina azy ka asiako zezika angamba mba hamoy izy fa raha tsy zany de ho kapainao ihany inona zavatra resantsika amin'izany hoe ohatrantsika senga zany aviavy namboleny eo amin'ny tanim-boalobok'Andriamanitra zany azonao tsaina ianao zany zao namboleny tompo aty hany masaty tsy fantatra hoe efa firy taona zany ianao zay nitaty ndika n'le fotoanantsika ohatr'izao zany fotoana tahaka ny hoe tonga manao inspection Andriamanitra inspection an'le hazo namboleny de mijery atsika aiza levou ohatray firy taona io to mbola tsy mamoy any de hoy ny tompo hoe kapao io fa tsara tarehy be ny intervention an'ilay mpamboatra ny tanim-boalobo le mpamboatra an'le aviavy tahaka ny endriky Jesosy le mpisolo vavantsika moa zay ina ny intervention any andraso aloha jerenao nge ny teneniny aleo hony aloha fa ho avaina ny tany de ho asiany zezika au fait io fizahn-toetra io problème amin'ny fiainantsika io pression amin'ny fiainantsika io de i Jesosy miava an'le tany de manisy zezika ny zezika ngery se tsy mahafinaritra azonao nga misy olona te hinana zezika tsy mampite hinana zany maimbo mihitsy arakaraky ny amaimbo nyreny angamba mampamandaitra kokoa hoe tena vrai bio mihitsy ty mila asiana zezika tsika de azonao an-tsaina moa reny zavatra rehetra manahirana atsika reny andeha ataoko hoe azataitra mihitsy ianao fa tsy hoe akory hoe maninga vingan'le olona fa le fomba fijerinao fotsiny tiako ho saininao hoe hitanao le olona manahirana anao reny sambalanalizy daholo tsika anaty lohany eo zay reny ange ka tena ilainy zezika reny ampatonga ny semamoa be mahere za renao hitanao mila hoe avaina mihitsy aloha le tany azonao ho dikan'izany ianao ve fa miava mety aty aminareo mety tsy tena hitanao le satria mila angady mihitsy zany de avaina ny dikany le eto ambony avadika ato ambany misy fotoana fiainanao ohatra ny avadika mitompo ambony ambany zany mihitsy aza taitaitra ianao amin'ireny fotoana ireny fa raisy tsotra fotsiny hoe ok Lioka 3:10 ty tena tiany tompo amobe nanampy mihitsy aloha misainao drandrava koa mba tonga tsy ho taitra tonga tsy krizy rehefa tonga manahirana
ho fait zany fiainantsika sy ianao a ohatrandreny hoe misy balance hitanao le balance Robert Val le fandanjana siramamy tany Madagasikara reny ato ny fiainana de ato ianao ohatry ny ahoana zany zao ianao raha sainao nge zany ohatry ny ahoana ianao zao tsika amin'ny teny zao manao na fahitanao ny fiainana tena trop be midika mahavisatra be mihitsy le fiainana de ianao misidiny ery ambony ery ohatra hoe ianao zany zao asidy ny fiainana be da be nge ny olona asidy ny fiainana de lasa mamono tena mety bon midepra be eny fa zao ahoana ny zavatra tian'Andriamanitra hiaviana amin'ny fiainantsika ny dikany hoe mpino kristianina nge tsika senao farafaratsiny raha afako équilibré io balance io farafaratsiny ny dikan'izany olona mahazaka dona ry sel no ty ve zany zao mahazaka dona le fiainana nge raha ohatra io ka tianao équilibré io balance io na le fiainana ny mba atao memaivana na ianao ny memavesatra ray am'ireo any fa lazaiko anao fa ny fiainana tsy emaiva za mihitsy andrasinao eo Paul raha ohatra ka eritreritra anao hoe emaivana amin'ny fiainana fa ny tompo efa nyteny mihitsy meratsy zao fiainana zao misy fahoriana eto fa tsy senseny fiainana mihitsy indraindray anao de eo de ela be diso fanantenana amin'ny fiainana zaly tsy mety miova mihitsy le vadiko tsy mety miova mihitsy fagazany le izy ianao rehefa ianao no atao memavesatra fa tsy maiva kely ohatry amin'ny papier pelure tadidinao ny papier pelure eritrereto nge raha papier pelure de misy cyclone be misidiny eny rehetra eny le papier pelure midona amin'ny rindrina izy de zay izy vao mijanona indraindray tsika ohatr'izany mihitsy midona amin'ny rindrina tsika zay vao mipetraka fa tian'Andriamanitra tsika hoe mazaka fiainana tsara satria mavesatra tsika de mifandanja fa zay hoe aminao hoe farafaratsiny zay ny tena fahasoavana ianao mavesatra de le fiainana miantona ery tsy manainganainga soroka fotsiny ina ho ny tantarain'ny fiainana lama i Paul apôstôly milaza tsara izy ao amin'ny bokin'ny Korintiana faharoa ao raha ny vakiko aminao Korintiana faharoa toko fahaefatra ary amin'ny andininy fahavalo hatramin'ny fahasivy ary efa hainao zany tenin'Andriamanitra zany matetika tenenina voageja manodidina hoy Paul izahay nefa tsy tery very hevitra nefa tsy mamoy fo enjehina nefa tsy nafoy potraka nefa tsy maty mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy inona zany hoy tsika hoe misy pression eto ambonin'ny tany fa tian'Andriamanitra tsika hoe hiaran'le tsindritsika fa tsy voatsindry azonao ve zany oui tsy hoe angeny kristianina de tsy mipeka tany ny tongony zany fa ohatry ny misidisidina iny non tena henontsika mihitsy hoe miakatra ny gazoal henontsika mihitsy henontsika dolo doziny rehetra fa tsika tsy maheno voatsindry zany tsika senao ahoana zany ahafahantsika senao mijoro tsara ao anatin'izany tsindry rehetrarehetra zany misy zavatra anankifito za zany tia mizara zavatra fito aminao misy zavatra anankifito zaraintsika hoe inona ny stepatsika ny dingana ataotsika mba hahatonga atsika tafa-mijoro tsara mahazaka dona mafitoto zay tsika senao zay mijoro tsara mampino atsika ny zavatra voalohany de ity fantaritsika de ampoizitsika lay tsindry fantaritsika de ampoizitsika tiako mihitsy aloha miteny an'izay hoe ampoizin'izay satria ny zavatra mazana rehefa hoe tsy ampoizitsika de ohatsika efa voan'ny crise de panique
fantaritsika dia ampoizitsika. Gasy aloha hijery karazana tsindry roa samy hafa tsika ao anatin'ity partie ity. Any amin'ny bokin'ny Daniela voalohany tsika mahita tsindry karazany anankiray izay tena fampiasany devoly amintsika mihitsy. Daniela toko voalohany ary amin'ny andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahadimy ariany jerentsika senao Daniela toko voalohany. Almeko background kely aloha ianao. Inona ny zavatra niseho tamin'io? Nebokadnezara zany tonga nambabo ny Jerosalema, ny fireneny Joda, dia netiny lasa babo nakany Babilôna. Ry le mponina tao a Jerosalema dia isan'izany Daniela, Mesaka sy Sadraka, Mesaka sy Abednego, izy efa da isan'izay. Zay indrindra zany zao le tantaraina ao anatin'ity. Vakiko vetivety angeny andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahadimy ny mpanjaka nandidy any Aspenaza lehibe an-tandapa nitondra ny sasany amin'ny zanak'Israely dia amin'ny zanak'andrinana ny ambony firazanana. Dia zatovy izay tsy nisy kilema fa tsara tarehy sady kanto amin'ny fahendrena rehetra sy manam-pahalalana ary mazava saina, ka mendrika hitoetra ao andapan'ny mpanjaka sady nasainy nampianarina ny taratasy sy ny tenin'ny Kaldeana. Ary ny mpanjaka nampanokana hanina ho an'ireo isan'andro avy tamin'ny haniny sy avy tamin'ny divay izay fisotrony mba hamelona azy 3 taona. Rehefa afaka izany dia hitoetra ao anatrehan'ny mpanjaka izy. Ina le zavatra teneniko anao ao anatin'ilay izy hoe karazana tsindry anankiray izay everiko hoe isan'ny dangereux indrindra ary ty tsindry ty. Satria inona le karazany zavatra niseho teto izany nalain'ny Nebokadnezara le mponina tao Jerosalema ho lasa babo, fa navahany tsara reo bogosy ny tanàna sy le elita ny tanàna. Tao anatin'izany Daniel navahany hoe nareo mipetraka tsara ho amin'ny lapa. Mipetra eo amin'ny toerandry Daniel ianao babo ianao zany any amin'ny tany tsy fantatrany. Dia nareo hoe ho amin'ny lapa dia soloina ny anaranareo dia omena haniny mpanjaka nareo dia ampianarina tonga dia mahazo ny fampianarana elita be mihitsy ianareo. Ohatry ny ahoana zany? Raha ianao teo amin'ny toerandry zareo dia ngamba izy mba voata ihany mantsy aty amin'ny tany aty fa dia mahazo faveur be ohatran'izany kosa ve? Fa fandrika be kay zany. Ary lazaiko anao fa zay tena fandrika ataon'ny fahavalo amintsika mihitsy. Inona ny fandrika ataon'ny fahavalo amintsika senao? Asiny ohatrany anestezieny amin'ny plaisir fiainana sia. Raha ianao kosa ny teo amin'ny toerandry Daniel ve kay mba mihinana haniny mpanjaka tonga dia festin du roi foana zany no haniny se. Fa i Daniel tsy nety nihinana tamin'io dia ngamba raha namany Daniel ianao dia Daniel nareo ve adaly milona rehefa tsika zara fa misy an'ity. Fa Daniel ao amin'ny andinin'ny fahavalo amin'ny toko voalohany io dia miteny tsara hoe ninita ao am-pony izy tsy hihinana ny haniny mpanjaka satria fantany fa contre ny finoany zany zavatra zany. Tandremo tsara raha afako fa mirentirento mihitsy zany mahatonga atsika ohatrany hoe tsy mahatsiaro tsika hoe ohatrany tsy voatsindry zany le ta hitovy aman'olo le zay aloha zany dia taneniko foana fa mora mahavoa atsika gasy mihitsy io. Tsika malagasy zany dia te hitovy aman'olona lalandava. Manana inona ny za koa tokony hanana dia ohatran'izay. Fa anestesia ahoana tsy azonao an-tsaina akory efa nitapahany devoly tsy fantatro ny devoly nge tsy manana hevitra fa tsy ny animba atsika fa petit à petit tsy heninao akory fa efa simba, efa gangrené be ny tongotrao, efa gangrené be tsy hitanao akory. Tandremo raha afako. Fandrika be nge lalany be sy maro fa tandremo se tenin'ny tompo zany amin'ny ohabolana 14-12 miteny tsara ny tenin'Andriamanitra hoe misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy indrindra rehefa be mpandeha be le lalana kanjo mivarina ny fahafatesana ny hafarany. Any amin'ny Matthieu toko 7 andinin'ny 7:17 dia tenen'ny tenin'Andriamanitra tsara hoe Jesosy miteny anazy midira ho mivavahady ety ianareo
fa lehibe ny vavahady dia ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaveresana ho izy ka maro ny miditra any fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana kavitsy ny mahita azy. Oravako so ava misy fotoana kely ohatr'izao ahafahana mandinika tsara hoe aiza moa zany zao ty lalana misy an'se ty so dia lalana be sy maro fotsiny ka mandeha direction tsy hay hoe makaiza izy ty fa dia kasa mba miazakazaka to ohatran'ireny tadidinao rehefa misy rotaka ny Madagasikara tsy haiko ianao rehefa sûrement efa tany ianao hoe amin'izany miazakazaka daholo ny olona tsy hay mihitsy hoe miazakazaka izy lasa koa ianao miazakazaka makaizy tsy hay mihitsy fa miazakazaka daholo ndraindraitsika asianao dia ohatr'izany satria ohatr'izay ny atao mibe sy ny maro tandremo fandrika ny be sy ny maro fa fandrika koa ny sintony izao tontolo izao tena ampiasain'ny devoly efa niteneniko anao teo le jaona voalohany toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo milaza n'le hoe aza ty izao tontolo izao nareo sy izay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy ty izao tontolo izao dia tsy ao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny zavatra eo amin'izao tontolo izao ny tenin'Andriamanitra dia ny filan'ny nofo ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia ho indrindry Paoly amin'ny Timoty hoe mandosira ny filan'ny tanora fanahy satria reny anestesia mahagaga aty misy anareo aty enjana be mahery vaika kokoa aty ny anestesia any amintsika zany misy an'ilay fahantrana velona be dia ohatran'ny elaela vao mandaitra misy anestesia karazany hafa fa aty aminareo aty enjana misy ny anestesia en confort tandremo rse lalina be ny tenany tompontsika milaza ny amin'ny Romanina 12:2 hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavozana ny saina hamantara anareo ny sitrapon'Andriamanitra ho izy dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina any amin'ny Luka toko 9 any andininy 4:10 dia tenenin'ny tompo hoe misy zavatra nge mampatonga ny hoe tsy mahavalim-botsika tamin'le ohatra Jesosy ny amin'ny vonafafy io dia hoy izy hoe renafafy teny amin'ny tsilo tsy namola izy tsy nahavalim-bo satria ahoany noho ny teny amin'ny tsilo izy dia izay mandre an'ilay tenin'Andriamanitra fa noho ny mandeha izy dia voagejany fiahiahina sy ny arena ary ny fahafinaretan'izao fiainan'izao dia tenen'ny tompo tsara tsy mahavalim-bo dia tandrematsika senao fa fandrika be tsika zany dia ampotsika mitsindry so dia izay tsindry anestesia izay fa zao koa misy koa le tena tsindry le ianao le miaingany le persécution le faninjena ao amin'ny Daniela toko 7 ny ahitantsika ny Daniela toko 7 dia ahitantsika ny saraka sy mesaka sy Abednego tsy nety ny kohaka tamin'ilay sary olona be volamena nataon'ny Nebokadnezara raha vakitsika tsara ny any amin'ny andininy 5:10 ao amin'ilay Daniela toko 7 dia hoy ilay ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe anke le voasoratra zany fa tsy hoe Andriamanitra no miteny an'ity fa le voasoratra ao anatin'ilay Daniel ankehitriny hoy izy raha miomana nareo amin'izay andrenesanareo ny fanen'ny anjomara sy ny samboka ny valiny sy saimponiny sobaba ny lokanga zava-maneno isan-karazany ka mekohaka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko Nebokadnezara zany no miteny an'ity dia tsara zany fa raha tsy mety mivavaka kosa nareo dia atsipy miaraka amin'izay ho any anaty lafaoro misy afo mirehitra ary iza moa zany Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako zany miresaka amin'izy telo lahy satria izy telo lahy zany nizingizina be hoe non zay tsy ekohaka teo amina valehibe daholo zareo rehetrarehetra tany malalaka be dia teo le sary olona be 30 mètres ny napetraky Nebokadnezara vao maheno an'ilay mozika dia nekohaka daholo dia izy telo lahy rerany tsy nekohaka dia le mpanenjika azy moa zany dia mitaditra tany amin'ny Nebokadnezara hoe misy anankitelo ao tsy mekohaka dia rehefa nalaza tany dia niresaka tamin'izy telo lahy Nebokadnezara teto dia zany nataony afanaina impito ange le lafaoro hoe raha ohatra nareo ka mety mekohaka ok raha afaka hita moa zany fa zavatra misy amin'ny fiainantsika ankehitriny mihitsy koa ne zany mety tsy mivantana be ohatr'izany
fa tena misy mihitsy ny menace samihafa, misy ny mahentsika hoe raha ohatra ka manononona zany Jesosy zany a mety ho voaroka, mety tsy fantatro daholo any amin'ny fianakaviana raha miseho fanafanatika be an'izany Jesosy zany nareo dia tsy mahazo anjara fa dia andro misy an'izany le tsindry, misy an'izany le tsindry. Dia ahoana ny atao tiasenao? Mila ampoizitsika fa misy le zavatra miseho amin'ny Timoty voalohany a, Timoty faharoa plutôt, toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo, faharoa ambin'ny folo dia hitsara ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy enjehina, tsy hoe mety enjehina fa feza ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra zany, zay no izy ho enjehina. Indrendreny mantsika senao a variana be fa maninona ary ano tsy tianyanina dia maninona ary raha ohatra ianao ka tsisy manenjika mihitsy dia izay no mahagaga. Fa maninona ianao misy manenjika ianonao ny any amin'ny Petera voalohany toko fahaefatra. Ndao jerentsika senao izay dia vakiana kely Petera voalohany toko fahaefatra eo amin'ny andinin'ny fahatelo sy fahaefatra. Hoy tsara Petera miteny hoe ampy ny andro lasa ho nanaovana ny fanaony jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejoana sy ny fanirian-dratsy, ny fimamona, ny filalaovan-dratsy, fisotrotoka ary ny fanompoantsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany hoy izy dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany, ka dia teneniny ratsy. Le fiainana kristiana mantsy ravako misy mihitsy hoe avant dia après, avant dia après. Rehefa mifanena tamin'i Jesosy tsika dia nisy zavatra le nitononona teo amin'ny andinin'ny fahatelo teo, fijejoana, fanirian-dratsy, fimamona, filalao, tsy intéressé tamin'ireny intsony tsika fa gaga fa ahoana ary, satria misy nouvelle nature, misy natiora vaovao ataon'Andriamanitra ty anatintsika dia gaga le olona hatrizay ny aran'irevy teny ihany fa ahoana nareo ireo tsy tao intsony e. Dia nefa rany tenenin'ny ratsy tsika, tenenin'ny ratsy. Dia izao ny zavatra mila azontsika, c'est normal. Normal raha voenjika tsika. Mila ho atsaitsika mihitsy zany hoe normal. Dia izy Petera voalohany toko fahaefatra eo amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo izy miteny hoe ory malala, aza gaga noho ny fizahanttoetra mamay izay mahazo anareo fitsapan-toetra ary aza tao zavatra mahagaga manjoa anareo izany. Indrindray tsika se gaga fa maninona ary antsy tia le zao bavoko tsoa dia mangata bavaka ela be mihitsy fa ahoana fa tena tsy tiany. Ory se normal tsara. Any amin'ny Luka toko faha-1 amby 20 andinin'ny faharoa ambin'ny folo, ndasoloha jerentsika hoe inona zao ny ao anatin'izany. Luka toko faha-1 amby 20 andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny faha-1 amby 20. Jesosy le mampitandrina mpianatra hoe ho enjehana angenareo ho atolotra any amin'ny sinagoga, ho kapohana. Tenenin'ny tompo mihitsy hoe isy an'izany, atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ny havana mantsakaizanareo, atolo ny ovonoiny io ho alan'ny olona rehetra nareo. Izany le zavatra hitranga amintsika. Le fanenjehana ravako dia manery atsika senao izay ny ataony devoly ao anatin'ilay izy, manery atsika hanao compromis amin'izao tontolo izao. Izay ny fomba fiasany, ampiasainy devoly ny persécution ahatonga atsika atahotra be hoe lasa tsy tia ny alina intsony lasa ilikiliky ny ao am-pianarana, lasa ohatr'izao dia nijikany terre fa mety ok, ianao zany efa tsy à l'aise be ao aminatin'ilay izy dia mbola ataonao terre fa mety ihany. Miomana ianao kay normal. Rehefa vonona ianao amin'izany dia afaka miatrika tsara ny toyany. Lasantsika senao mandroso amin'ny manaraka. Ny zanatohatra manaraka ekarahantsika senao anatin'ity hoe tsika mahazaka tsindry ity mijoro manoloana ny tsindry fantatritsika le Andriamanitra inotsika.
fantatro ny Andriamanitra inoko. Raha mijery andry Daniel tsika, tsy ry Daniel fa Isadraka sy Mesaka sy Abednego. Ao amin'ilay Daniel toko 7 andinin'ny 7:10 dia hoy tsara zany izy telo mirahalahy miteny tamin'ny mpanjaka hoe indro izy Andriamanitra izay tompoinay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka. Ianao zany assurance any anatin'izy telo lahy zany. Tena any anatiny zany ny Andriamanitray mahavita an'io. Ny Andriamanitray maharo anay. Ohatr'izay mihitsy koa ilay nananan'i Paoly any amin'ny Timoty 2:1 hoy tsara izy hoe noho izany no hiaretako izao zavatra izao izy ka tsy menatra satria fantatro izay inoko. Ny problema antsika senao mahatonga antsika menamenatra, mahatonga antsika lasa manao marimaritra iraisana amin'ny compromettre ny finoantsika satria tsy fantatritsika tsara ny Andriamanitrantsika. Tsy aizitsika tsara hoe mety koa il est capable fa iza tsara moa izy. Raha tena fantatro tsara Andriamanitra zay dia lasa tafajoro tsara ianao. Hitanao le fiainana kristianantsika mantsy ane tsy hoe teoria. Tsika reto zao tena za aloha tena spécialiste na teoria mihitsy. Tena haiko baiboly io ry sakaiza fa ke tsy izany akory no mampijoro tsara. Le fiainana kristianina tsy teoria le finoantsika ny Andriamanitrantsika fa tena fiainana. Ohatran'le nataon'i David, tiako loatra dia zaraiko aminao foana. Ao amin'ny salamo 7:20 ao misy an'le salamo nataon'i David. Za mihitsy ny soratra voalohany ao amin'ilay izy salamo 7:20 nataon'i David. Ao nefa vakiko aminao ny andinin'ny voalohany hatramin'ny 7 hoe enonao ty David ty, saino izy, saino le tsindry mahazo azy rehetrarehetra dia eritrereto ny zavatra tany anatin'ny fony. Hoy izy hoe Jehovah ny fahazavako sy famonjena, iza no atahorako. Jehovah ny fiarovana mafy ho any aiko, iza ny ango vitako. Raha manatona hinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafotoana kalavo. Na dia misy any tokony mitoby ady amiko aza, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatra amiko aza dia atoky ihany aho. Sainy mihitsy ankesa moan'i David zany izany teny. Ohatran'ny tsara be raha zany ny fiainako. Na misy tokony miady amiko ary. Olona anankiray raha miady amintsika dia efa fararemotra dia efa tena mitsary. Neny David any tokony mihitsy miady aminy fa izy mbola miteny ihany hoe atoky ihany hono izy. Fa ahoana ry David manaotr' izany nareo raha manatona hinana amin'ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahiko, misy biby be masika mihitsy zany be te anaty. Fa izy tsy tahitra koa izy miteny hoe izy ihany no tafotoana kalavo. Ay. Fa ahoana mahatonga an'izany? Satria mandaitra ry sakaiza ny teolojiany. Ny teolojia anao ve mandaitra? Ianao dikany hoe teolojia fahafantarana an'Andriamanitra. Tsika senao tinga tena mahery vaika amin'ny teolojia mihitsy. Fantatrao tsara zao hoe Andriamanitra ny fahazavana. Ane? Hainao zao zany teny any amin'ny Jaona toko 9:12. Mety le verset fotsiny tsy tadidinao fa hainao zany. Zao le tenan Jesosy hoe izany no ahoana toeny? Fahazavana zao tontolo sao. Hainao zany. Fa lazaiko anao fa tsy midika inona mihitsy ny fahalalanao an'izany. Hainao tsara zao hoe Jesosy midika ny teny hoe Jesosy dia mpamonjy, fa ça veut pas dire hoe ianao misy fiatraikany amin'ny fiainanao zany. Tsy. Fa ahoana raha mampisy fiatraikany amin'ny tinga David ty le izy? Satria jerenao tsara ny différence tsara be eo amin'ny andinin'ny voalohany. Jereo ny fahasamihafana Jehovah ho izy no fahazavako. Azonao ve le izy? Fahazavany hony, fahazavany personnellement, Jehovah ny famonjena ahy. Izay no mampiova ny tantara ravako. Ty fiainana kristiana ty tsy resaka teoria. Raha tianao ny ahita an'ilay fiatraikany, za aloha tena mahita fiatraikany amin'ny fiainako mihitsy fa mitransforme fiainany ty Jesosy ty ravako. Dia hoy aminao hoe ndotsika hianatra amin'ny David dia lasa atao hoe salamo nataony Tina.
tian'Andriamanitra mihitsy nge hoe ohatr' izany tsika rehefa mamaky salama fa ndre za no nataon'nga Davida dia ianao dia mitsetsetra ny Davida eo fotsiny nefa ato anaty baiboly le izy mba ho réel aminao, mba atao hoe salamo ataony felana. Oe amen zany. Bon, mandroso amin'ny zavatra fahatelo tsika senao teo zany tsika miteny hoe fantatritsika dia ampoizitsika le tsindry aloha zany, fantaritsika dia ampoizitsika le tsindry, izay ny zavatra voalohany. Ny faharoa ny resantsika teo hoe fantatritsika dia inotsika ny Andriamanitra. Zay. Fahatelo zao tsika ndao tsika hitombo amin'ny fahalalana le Andriamanitra, le Andriamanitra tsy resaka ohatrany hoe ndraindraitsika zany mieritreritra hoe fiainana ohatrany misy hoe tonga eto amin'ity dingan'ity dia ho fasy efe vita. Ohatra hoe ay mila manao mpandray fanasany tompo ndao ary mianatra katekomenina tair ok vita amin'ny fandraisana vita. Miomanao mpiandry indrainao zao tsy haiko zay ataonao, tsy haiko zay ataonao, dia indrainao fa manao an'ilay izy dia vita le izy ngala izy misy an'izany zany. Hitanao tsy hoe misy zavatra akory dia eritreretinao hoe vita amin'izay ny fiainana kristianina fantatro Andriamanitra. Izany mihitsy aloha ny tena olako taloha tamin'ny fiainana kristianina ny ainako taloha ny eritreritra mihitsy hoe efa haiko ty miaraka amin'ny tompo ty. Zay fahavoazana ray lavaka indrindra le mieritreritra hoe efa haiko. Vao misy toriteny ao am-piangonana inona hoy ny texte ao? Efa haiko zany. Tena za mba manao an'izany mihitsy fa mifindra hoe bebaka amin'ny tompontsika fa kay mila mitombotsika. Mitombo rehefa ny foazan'ny tompo mihitsy dia teo ny reconnaître hoe kay quelque chose pour soi dia manao découverte foana. Dia ny fahatelo miteny amintsika Jesosy hoe zao définition maritana ny fiainana mandrakizay mahalala n'Andriamanitra, ny mahafantatra anao izy izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahanao. Any amin'ny Romanina 7:17 dia zao tsara ny tenin'ny Paoly raha ohatra ka te hitombo finoana se tsisy magie zany hoe mitra tanana ianao adiny 3 mino amin'ny anaran'i Jesosy ianao mino. Azafady za tena tsy hoe contre an'izany mihitsy, tsy contre ny asa sy fampahirizana mihitsy sao dia eritreretinao hoe contre an'izany fa tiako hitanao hoe tsy mampitombo ny finoanao akory zany fa ny fahalalanao an'Andriamanitra ny mampitombo ny finoanao. Izay avy amin'ny toriteny avy amin'ny tenan'i Kristy avy ao anaty tenin'Andriamanitra ao. Fa ao ny revelen'Andriamanitra ny anambarany hoe izy. Dia ndao ataontsika vavaka isan'andro ty Efesianina. Ao amin'ny Efesianina toko fahatelo, toko voalohany. Efesianina toko voalohany. Enonao nge le vavaka Paoly eo amin'ny andininy 9 hatramin'ny 7 hoe tsy mitsahatra hoy Paoly misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika iray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara ary mba hampahiratina ny maso ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay areny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina ary ny fioarany ahalehibe ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany. Zafady fa lasa kely le izy. Midikany za manokana aloha dia ataoko vavaka isan'andro ravako. Fahitako be ny mandaitra amin'ny fiainantsika mba sokafan'Andriamanitra ny maso ny saintsika ahafantatra azy, ahafantatra ny hareniny voninahiny. Rehefa fantatrao tsara hoe iza ny Andriamanitra ao, fantatrao hoe inona ny ampanantenainy anao, dia tsy manaitra anao tsony le zao tontolo zao, dia mitombo ao anatin'izay mihitsy ianao e. Ny sary meko an'ny olona matetika eritrereto aho zao hoe
tsy haiko na mety ho azonao sary an-tsaina fa any Madagasikara aloha mety be le ohatra eritrereto hoe 50 000 francs sisa mivola tany am-paosinao ny andro amin'io a vao le 10 du mois nefa tsisy vola koatr'izay tsony any am-paosinao dia iny ianao fa very le vola 50 000 francs nandeha tany Ambodin'ny Sotry ianao mbola tadidinao zany any Ambodin'ny Sotry any mantsy mibebibe mpisamy zay nandeha tany ianao dia very le 50 000 francs tsapatsapa tsy hitanina le nefa iny sisa vola ho an-trano tena loso ty fa zao nifanena tamin'ny olona ianao olona zay ohatran'ny dessin animé aloha ty zavatra teneniko anao ty fa mety tsy tena miexiste fa tsy maninona olona tena mpanambola be namanao akaiky io tena fantatra hoe tena tianao dia mahita finony ty mampanjoretra anao ohatran'ny akoho voan'ny barky ty vers le 50 000 tena losa loatra dia ozy izy le olona za ve ny mahory anao namoaka avy tany anatin'ny paosiny tany izy chèque carnet de chèque andeha nisoratany omeko 50 millions de francs ianao eritrereto nge zany lazaiko anao hoe mety dessin animé azy zany a fa sainy fotsiny le izy hoe tena olona miexiste io zany a dia tena manana capacité an'izany fa tsy hoe chèque sans provision io a dia tena meny anao tsy manana merenana ny tia tsy averina meo any dia ndana miavotra fa zany ve dia lasa ianao dia lasa ve ianao a naka n'le vola tany amin'ny banky tena azonao tokoa le izy fa avy eo lasa miverina teny Ambodin'ny Sotry ianao a nitady erany tany nakay zany le 10 000 francs taty le 50 000 dia mitomany finy tatony tsy hita le 50 000 tsy hita dia ngamba izy mitapy zany olona zany mitapy orsea fa tsika se azofady fa mitovitovy amin'izany mitovitovy amin'izany mihitsy ny akabeazany kristianina tsy mahafantatra n'ilay ao amin'Andriamanitra za tsy miteny anao hoe arena be materialisme be inona fa misy zava-tsotsy takatry ny sainao tsy azon'izao tontolo izao takarina mihitsy miainga ao anatinao ao fa le izy tsy fantatritsika rehefa tsy angatantsika amin'ny tompo sy tsy raisitsika bon ataontsika androso hoe ina ihany koa ny zavatra resantsika ahoana ny ahafahantsika sianao mafy toto fantatritsika dia raisitsika le toerantsika sy ny antsontsika fantatro sy raisiko ny toerako sy ny antsoko fantatra moa fa ianao nge manana toerana manokana hoy tsara moa ny tompony amin'ny Efesianina toko 4 andininy voalohany hoe andao ianao mandehana mendrika ny fiantsonao mandeha mendrika ny fiantsona amin'ny fiainanao andavanandro mendrika ny fiantsonanao ve ianao fa inona tsara aloha zao fiantson'Andriamanitra atsika zao hoe hoy izy any amin'ny Efesianina toko 5 andininy voalohany hoe andaontsika mandeha aoka hoy izy tsika nahaka an'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala fantatra hoe zany ny dikany hoe kristianina ianao zanak'Andriamanitra nge ianao dikan'izany prince héritier princesse héritière co-héritier miaraka amin'izay saositsika fantatrao ve zany fa manintsika sianao mitondra tena ohatrany 4 000 matetika nefitsika efa zanaka natsangan'Andriamanitra mihitsy indraindray tsy fantatritsika le izy nandraindray adalainy devoly mihitsy koa tsika ahozongozony hoe aizako hoe ianao zay tena zanak'Andriamanitra eo jery ary ty fahotana be ataony jereko orsea efa vita tany amin'ny fitsarana mihitsy any amin'le fitsarana légalement ianao zanak'Andriamanitra natsangany légalement nga vitan'izany fa rehefa nandray an'izay saositsika dia hoy tsara ny amin'ny Filipianina toko 7 andininy 20 amin'ny teny frantsay izy aloha ny tena tiako le version itenenany azy iteneniko aminao hoe nous sommes citoyens du ciel fanjakatsika dia any an-danitra hoy le teny amin'ny teny malagasy
tsara be le citoyen du ciel. Ohatrany ahoana ny fiadinao aty andrafon'ny rika aty a teo citoyen le toerana misy anao satria ny avy mitazy rehetrarehetra isan-karazany hafa mihitsy hoe citoyen ianao motsy zany orsea fa tadidinao ve ny citoyenneté anao voalohany citoyen du ciel ianao fa mipetraka eto ambonin'ny tany de andao monsieur comporté comme tel any amin'ny Korintiana faharoa toko fahadimy andiny faharoapolo any de tenen'ny tenin'Andriamanitra tsara hoe fa iraka na hoe ambassadeur any Kristy isika iraka solon'ny Kristy ambassadeur angenao ty voafidy ho ambassadeur olona manakaja ambonin'ny lanitra ianao zany fa mipetraka eto tany misolo tenan Jesosy mila tadidinao zany fa indraindray ny routine ny fiainana isan'andro de tsy tadidinao hoe ay moa za zany fantatrao moa fa zany ambassadeur zany ny asa-panjakana avo lenta indrindra mitovy dozy amina président na république zany azonao tsara fa zatsika ambassadeur an Jesosy dina zany ataotsika sy mitsindroka zordirantany eto foana za aloha tsy manaiky tsony tsy mitsindroka zordiram-pitiavana mitsindroka zordiram-pafinaretana neny tompo haut de gamme de ianao adalainy devoly amin'ny lazainy fa haut de gamme le manana nyty siri orsea tandremo aza tezitra aloha anao raha teneniko an'izany nary ty mitsindroka zordiry ty bon ohatrany ahoana zany zao le toyany miakatra ihany tsika amin'le totohatra ahoana ny ahatonga atsika mahazaka dona mijoro manoloana ny tsindry ny zavatra fahadimy zao tsika afa-po tanteraka amin'ny Andriamanitra aho je suis pleinement satisfait de mon Dieu tonga amin'izay toeran'izay ianao any amin'ny Salamo fahaenina ambin'ny folo any andinin'ny faharoa de hoy tsara ny teny nataon'i Davida hoe hoy zany amin'i Jehova tompoko ianao tsy misy soananako azo oarina aminao bon janona kely aloha de mandinika an'izany de samy misaina daholo marina aminao ve zany teny zany tsy misy soanananao azo oarina amin' Jesosy raha mbola toizantsika ihany ny teny any amin'ny andinin'ny faharaiky ambin'ny folo amin'ny Salamo fahaenina ambin'ny folo de hoy tsara le tenin'Andriamanitra hoe ampafantatra ny lalanainy ianao fa avokisa-pifaliana no eo anatrehanao ary fahafinaretana no eo an-tananao akavanana mandrakizay dore zany ingeny amen'io Jesosy io sy ary tena omeno mihitsy manome an'izany avokisa-pifaliana tsy le fifaliana makafoka raha pitso maraina misy fifaliana iny fa petit œuf iny fa le fifaliana amin' Jesosy na misy tafio-drivotra be na misy iny de ianao calme tsara sy tena hoe tu vis bien ta vie miaina tsara zany nge ty davy ny tompo amintsika sy ianao fa ahoana ny ahatonga an'izany afa-po amin'le Jesosy koa zay ny ahatonga azy misy an'ity Salamo fahatelo amby fitopolo ty ndrazy aloha vavakiko aminao mampime amin'ity Salamo fahatelo amby fitopolo ty zany ravako de rehefa maty ny olona ny tena alainy ty verset ty de gaga ianao satria hoe fa maninona arany zany rehefa maty any 25-26 mivakiko aminao amin'io Salamo io iza no any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao na de levo na aza ny nofoko sy ny foko de mbola vato lampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra zany ravako ny olona satisfait amin'Andriamanitra tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao tika se mandinika mbola misy zavatra ve zany zao iriny se ina zao ny eritreretiny se hoe raha manana an'ity sambatra samy mandinika daholo raha manana inona zao se de sambatra lazaiko azy se
fa raha mbola manana an'iny zay dia mbola tsy sambatra ihany satria rehefa azo iny a dia vetivety kely 2 minitra na adiny 2 na 2 andro a ohatra maka leo indray ty fa tokony hanana andrindray satria ny zavatra eto ambonin'ny tany a tsy natao à pleinement satisfait atsika izany mihitsy. Andriamanitra le créateur atsika no miteny amintsika tsotra ny mahasatisfait atsika raha afaka Jesosy ihany. Jesosy ihany tena mahasatisfait atsika. Izany tsy ho ana klasin'olona manokana zany a fa ho atsika tsirairay satisfait amin'Andriamanitra. Rehefa satisfait amin'Andriamanitra tsika senao a dia lasa fier amin'ilay Andriamanitra. Lasa ninona zavatra mitranga eo a dia tsy maninona na enjehan'ny olona, tsy maninona raha teneniny hoe tsy mahazo tany any an-tanàna intsony nareo fa tsy mamadi-drazaka. Ayayay, tsy maninona satria fantatra fa tsara lavitrany a, tsara lavitrany a ary ampy anany Andriamanitra. Fa eniny izao tsika senao azo antoka ny fitiavan'ny Andriamanitra zay ny zavatra faheniny, manana antoka ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsika senao. Ao mihitsy tena mahatonga atsika ho stable tsara, na resaka odi-tahotra na resaka ody fanahina, ny fitiavan'Andriamanitra raha avako. Zay ny solution tsara omeny tompo atsika, tsy hoe solution fotsiny fa zay mihitsy lay la-clé nahatonga atsika ho stable émotionnellement amin'ny fiainantsika rehetra. Mahafantatra tsara hoe tian'Andriamanitra. Jeremia 1:7 hainao loatra miteny hoe fitiavana mandrakizay hoy Jesosy, hoy Andriamanitra no nitiavako anao koa izany nampaharetako famindrapo aminao. Io Andriamanitra io a tambola mpanoty ianao no efa tiany. Tsy misy condition, tsy misy hoe misy zavatra nataonao ve mampatiny anao, fantary fa tiany tsotro zao comme ça fotsiny ianao dia gaga ianao fa ahoana zay io Andriamanitra io mampiseho ny fitiavany amintsika izy fa tamin'ny mbola mpanota isika no maty hamonjy antsika Jesosy. Any amin'ny Jaona 1:7 i Jaona dia migaga tanteraka manao hoe ndre ny fitiavany ray atsika dia ny antsony atsika hoe zanany a sady zany tokoa tsika. Hitanao a io Andriamanitra io a tsy misy limite sady tsy misy condition ny fitiavany atsika. Dia mila taditsika hatrany zany. Any amin'ny Romanina 9:9 ao moa neva akiko aminao ny 5:30 a dia avy eo tsika mitsambikina any amin'ny 7:30 a sy ny 7:30. Zao ny soratra hoe iza no ahasaraka atsika amin'ny fitiavany Kristy, fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra. Verset 38-39 fa matoky aho i Paul fa na fahafatesana na fiainana na anjely nareo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na ny hery na ny ambony na ny ambany ninninona amin'izao zavatra rehetra zao dia tsy ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Fahasoavana be zany. Any amin'ny Luka 21 rehefa le nampitandrina amin'ny mpianatra Jesosy miteny hoe izy mpanenjika be da be nareo dia hoy izy tsara any amin'ny verset 17-18 hoe ho alan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako nefa 9:20 nefa tsy hisy very na dia singam-boly ray amin'ny lohanareo aza. Itenenany amintsika hoe il est au contrôle satria tiantsika. Fantatrao moa fa Andriamanitra tsy mety tianao plus noho izao fotoana iresantsika senao zao. No maximum zao ny itiavan'Andriamanitra atsika satria tsy mahay akoatr'izay koa izy. Ny azy tonga dia maximum. Indraindray tsika senao mantsy mieritreritra rehefa mivavaka adiny 2 sasany aho tamin'iny a nanao fifadikanina tiany kokoa zao. Mais non, tsy tiany kokoa mihitsy ianao tamin'iny na hoe tsy tiany kokoa ianao tamin'ilay fotoana ianao nanadino azy tamin'ny tsy fantatra eny. Tiany mitovy foana ny fitiavany ianao, tiany be foana ianao. Zany ny Andriamanitra senao stable be mihitsy ny fitiavany ianao. Tian'Andriamanitra tsika
ho anahy manokana aloha io fitiavan'Andriamanitra io tena hoe manampy be ahy mihitsy istabiliser tsara ny aty anatiko aty. Nizaniza tsy tianao, ina problema ko président n'univers ny tiako inona ny olana azafady raha ohatra ianao zany tsy tia atao hoe miraty zavatra be da be gamby ianao fa ny Andriamanitra tia dia milamina be za ty amiko aty ninona mitrangy eo amin'io fiainako io dia milamina be satria fantatro fa ilay Andriamanitra tia no mihazona an'io dia tsy manao zavatra hoe soa amiko zany mihitsy izy satria izy tia dia nefa ran'ilay totohatra ohatriny ahoana zany ilay mijoro manoloana ny trindry eo amin'ny fahafito faran'ilay izy dia ity hoe vonona ny ho faty ho an'ny Andriamanitra tsika isika, vonona ny ho faty ho an'ny Andriamanitro aho. Oka aloha fa mitady hijanona eo amin'ny andininy fahaenina ianao ozinao fa nga zany tiana tsy maintsy tenenina aiza kosa ve dia zany oravako rehefa raha tianao ny tena hoe tafajoro manoloana ny tsindry hatramin'ny fahafatesana tsy ahonao zany. Ny olantsika sy ianao everiko fa tena olana be mihitsy ankehitriny naiza eto ambonin'ny tany dia misy an'izay rivotra izay amin'ny fiainana kristianina ankehitriny tahaka ny hoe oui mijoho an' Jesosy ahy tant que mijanona amin'ny zone de confort zany rehefa tsy dia misy menacé loatra ny fiainako dia afaka mijoho an' Jesosy ahy. Aty amin'ny tany misy anareo aty ambara lalandava zany zay hoe laïcité, oh là là dia tsy afaka miresaka Jesosy hoy aminao hoe fa maninona ary zany reny silamo reny fa maninona ny silamo mahery vaika amin'ny fizarany azy fa tsika sianao voatenenina kely hoe tsy mahazo miteny Jesosy dia tsy mahazo miteny tokoa zany lay zingeravako raha ohatra ka misaraka amin'ny fiainanao le teny torianao dia hoy izy hoe aprimo any fa izy nge fiainanao mihitsy fa tena fiainanao mihitsy ve zany ny fiainako fotsiny ny teneniko fiainako ny teneniko na miaraka amin'i Jesosy ny fiainako dia hoy aminao hoe andao tsika sianao tonga amin'ity toerana ity androso amin'ity hosa fa ilaitsika dia ilaitsika. Hitanao tany amin'ilay bokin'ilay Daniela toko 7 teo hoy tsara zany izy mirahalahy tasy verenako vakina aminao kely ny andinin'ny 7:10 sy ny 8:10 amin'ilay Daniela toko 7 izy 3 mirahalahy fa tsy hoe izy mirahalahy indroa izy Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafory misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako fa eno tsara ny andinin'ny 8:10 ary na dia tsy izany azy aoka ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tompoinay ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Ho ravako mila an'izany toetsainy zany tsika na dia izany azy ary hitantsika mihitsy fa navelan'Andriamanitra ao natsipy-tany ny lafory tany zareo fa ao mihitsy nge no ahitana mampamirapiratra n'ilay voninahitr'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy toko 2:1-1:10 dia hoy tsara le teny any hoe tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty azy. Rehefa tonga amin'izay toeran'izay tsika ohatran mihitsy ilay toetsaina tany anatin'ny Paoly mifaly ary anie Paoly tany anaty fonja fantany zao fa ho kapaina ny lohany any amin'ny Timoty 2 tsika mahita an'izany fa izy mbola mahita teny tsara tenenina ihany dia fa satria ahoana satria fantany fa tsy hoe ange le confortnao eto tsy le confort indraindray tsika vao misy zavatra kely mampatsy confortable atsika dia tonga tsika dia mieritrika ay tsy tahian'Andriamanitra osia aza ataonao mihitsy hoe ny fitahian'Andriamanitra egalina ny confortnao no tsy voatery izay mihitsy ka fa mety tena amin'ny zavatra sarotra mihitsy le izy fa maheno an'izay fiadanana tsara omeny tompo any aminao any anatinao any ianao
mety tena misy zavatra tsy azontsika ny fomba fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika fa itokisantsika nefa satria le hoe tiantsika ne izy Romaina 11:36 io manampy ana foana rehefa misy zavatra tsy azoko ny fiainana tonga le dona be amin'ny fiainana dia io ny tadidiko hoe Andriamanitra ny aviany zavatra rehetra miazona ny zavatra rehetra ary antony zavatra rehetra izy ane no membonahitra miondrika eo anatria amin'ny tompo hoe ok Jesosy ianao ny au contrôle an'ity raharaha ty ary miaraka amin'izay le Romaina 8:28 haitsika loatra fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasan-drahateo. Any amin'ny Korintiana 2 teny faran'izay resahantsika senao ao amin'ny toko 4:17 sy 18 miteny hoe ny fahorinay maivana sy vetivety dia maika miasa fatratra manamboatra voninahitra mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakariva ho anay ratsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita fa ny hita dia ho vetivety foana fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Anka rehefa miaina an'izay ianao dia afaka miteny ohatran'i Paoly hoe Kristy no antony havelomako ary fahafatesana no azahoako tombony. Dia isaorantsika ny tompo izany mahatokintsika amin'ilay fitantanan'ny tompo eo amin'ny fiainantsika azo antoka tena azo antoka izy. Raha fitiantsika senao izany hoe ahoana ny ampijoantsika manoloana ny tsindry voalohany ozytsika ampoizitsika fantariko sy ampoiziko ny tsindry izay ny zavatra voalohany. Ny faharoa fantatro le Andriamanitra inoko. Ny fahatelo mitombo amin'ilay fahalalana an'ilay Andriamanitra ary ny fahaefatra raisiko fantatro dia raisiko ny toerako sy ny antsoko. Ny fahadimy nahitantsika azy teo hoe afa-po tanteraka amin'Andriamanitra fahaenina hoe azoko antoka ny fitiavan'ny Andriamanitra ary ny fahafito farany vonona ho fato an'ny Andriamanitra aho. Mahereza raha avako ndao tsika andeha amin'ireo totohatra ireo dia me mafonja me mafitoto me mahazaka dona hatrany hatramintsika senao. Ndao hoe tsika amin'ny tompo ny fotsika hivavaka tsika tsy fantatra hoe zavatra notenen'ny tompo anao tamin'ity an'ity fa miresaha manokana tantara ho azy teneno azy efa nanapa-kevitra tianao raisina manoloana an'izay voarainao. Vavaka tsika Andriamanitra ray misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay mampianatra anay an'izany fomba fahanay mijoro manoloana ny tsindry izany mampatsiahy anay ianao fa kay moa tena hoe ao anatin'ny fiainana maha-kristianina anay mihitsy ny fisian'ilay tsindry samihafa manokatra ny masonay ianao mba tsy ho anestezien'ny devoly zahay tompo ianao mihitsy ny miasa ny anatinay rehetra any manondro raha sanatria misy toerana amin'ny fiainanay misy zavatra eo amin'ny fiainanay ao kay mety lasa manao compromis amin'izao tontolo izao zahay na lasa resin'le fitaky ny devoly ifonanay aminao zany amboary zahay tompo mifona aminao raha matetika zahay avy dia ohatran'ny resy rehefa iny fa misy manenjika ay moa zavatra normal tsara zany misaotra ary mampahery anay tompo mampahery anay mahatonga anay mahafantatra tsara hoe fa iza moa ianao ty lay inonay ampio hitombo ny fahalalana ianao ampio zahay tompo tena fantatra tsara an'izay hoe tianay ka ianao tsy mahafantatra teoria any an-tsainay fotsiny fa tena eninay any anatinay dia expérimentenay amin'ilay isan'androm-piainanay mihitsy. Misaotra tompo fa ampianarinao zay ahafantatra tsara ny toeranay ny antsonay mba tsy hitsindroka zordira tsony dia misaotra anao ary miasa tsy anatinay tsirairay avy ahatonga anay tena tonga any amin'ilay hoe vonona mihitsy zay ho faty noho ny aminao Andriamanitra ay fa kay ny ianao Kristy no antony hahavelomanay ary fahafatesana tokoa no azahoanay tombony. Tsy hainay amin'izao daholo izany rehetrarehetra izany raha tsy ny fanahinao no miasa mameno anay dia mitarika anay miasa aty anatinay ary amin'ny anaran'i Jesosy
Amen. Amen.